tsy adevitra ny fanjakana ary tsy manaiky ireo fanaratsiana fahatany olona ambony mikendry fanakorontanana eto amin'ny firenena raha ny voarakitra io fampitambavao io hatrany. Vola Rafarasoa. Voalazan'ity fanambarana navoaka ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ity, fefahita ry tsapa ny besin'ny maro ny fahalalahany ny fanehoan-kevitra eto amin'ny firenena ankehitriny. Maro ireo olona mitondra famakafakana mikasika ny raharaham-pirenena ary tsy vitsy ihany koa ireo maneho fitsikirana mitombona izay tena ilain'ny fitondram-panjakana mba antsinandiany. Arak'ity fampitambavao ity ihany dia tsikaritra fa misy ireo olona na mitoetra eto an-toerana na monina ny ivelany sy kaonty na pejy eo anivon'ny tambazotra tserasera manararaotra izany fahafahana miteny sy maneho hevitra izany ka manompa kitsirano sy manitsakitsaka mivantana ny asin'ny maha-olombelona ary mandranitra fankahalana ikendren'izy ireo mpitondra-bony sasatsasany eto amin'ny firenena. Izany rehetra izany dia eloka voafaritra sy faiziny andinin'ny faharoapolo sy ireo manaraka ao amin'ny lalàna fa 724 tsipika ohatraohatra enina momba ny ady amin'ny eloka nabaka sy ny lalàna fa 424 tsipika ohatra 130 mitondra fantsiana vitsivitsy momba izany. Dia efa nanokatra moa zany fanadihadiana mahakasika an'izany ny fitsarana ary hita tokoa fa tena misy zany ankehitriny ary misy manodihan'olona maro tafiditra ao anatin'izany. Izany fanerezana tsao zany dia entina nombana ny fitokisana sy ny fanohanan'ny vahoaka ny fanadiovana tarihany ramatoa minisitra ny fitsarana sy mba handaniana andro azy mahalina andreo fampitoana azy ka mitarazo ka ny fanenjena izay efa misy amin'izao fotoana izao hanenjena ireo izay nanao heloka teto amin'ny firenena. Manaiky matoa tsy miteny ozy ny fitenenana dia izany indrindra zany mahatonga ny hoe alao miteny satria izy ny vahoaka zany malala ary tompon'andraikitra lehibe eto anivon'ny firenena sy ny fitsarana ny tena izay tsy maintsy mitondra fanazavana ihany. Manoloana zany ireo fanenjehana, fanalam-baraka, fanelezana vaovao tsy marina zany dia tsara ihany mitondra fanazavana tahaka izao. Voalohany indrindra dia hoe zany zo anao hiteny na zo alalan'ny marina, azo ny marina, droit d'expression na droit à l'information zany dia zo fototra izay arovana lalam-panorenana ary ny vahoaka malagasy indrindra amin'izao fotoana izao amin'izao fitondram-panjakana izao dia mametraka tanteraka izany fanajana ny zo fototra izany. Miaraba tompoko. Miaraba e. Miaraba narany koa natatra ny taona dia miaraba ny vahiny. Saotra Ie maheno fanazavan'ilay vahiny eo aleo déclaration de patrimoine tena mety be mihitsy leo manao fanambaram-pananana daholo fa hono aramse ka raha ohatra anahy zany zao za zany zao mpanova trano isaky ny amin'ny 3 sy 5 maraina ny fo satria za manana tanjona hoe za hiala ny fanofana trano fa mba hanana trano manokana ka rehefa angataka permis de construire ve zany dia hovolokena fa hoe ahoana no nazahoanao ahoana no afahanao hanamboatra trano nefa ianao olona mpanofa trano ty ny asanao ka raha mifanaraka kosa ve za tatatany tena hiafy mihitsy dia amin'izay mba tratra ny tanjona dia hobahanana ary ve zany tsy hivoatra mihitsy ve zany fe tsy ohatrany hoe toetsain'ny olona ory avamanana be zany hoe tsy afaka mivoatra ianao fa eo ianao dia mijanona eo fa raha ny tena izy aloha dia ireo mpitondra ireo mihitsy ny aloha no asay manao fanambaram-pananana raha 4 elina ny miditra teo izy ka raha mivoaka eo izy mahazo touareg na tsy haiko mahazo V8 dia iny kosa mety mampiahafa raha olona tsotra vonina niavitra amin'ny fiainana ve dia atao an'izany hoe tiany ianao dia tiany ianao fa mijanona eo ihany ianao fa tsy tokony hivoatra mihitsy dia misaotra indrindra. Misaotranao ny zava-misy dia fanovana n'le toetsaina zay. Le toetsaina zany tsy hoe anao afera dia mahazo vola dia anao trano fa fantatra mihitsy ny zavatra ny vola miditra ao aminao. Mandray karama anao zao ny karama anao de tsorotra eto aloha tsorotra eto fa rehefa mikarama ianao ohatra mpiasa mpanjakana rehefa vita io zavatra rehetrarehetra io rehefa mpiasa mpanjakana dia tsy mahazo manao zavatra hafa itsony
io zany leo mampirafiasa no tsy mahazo manao zavatra hafa tsy mahavelona kosa moa zany de tsy maintsy hahavelona ny atao karaman'le mpiasa mpanjakana zany raha vao ohatra hoe tsy miohatra amin'le vidim-piainana docteur Vonsoa de ahoana zany hiatra amin'ny taona le volany ao amintsika fa tsy tsara am'izao fotoana zao hoe any am-posin-dralà vola de anao de hitaty azy fotsiny fa le vola de ny vidim-piainana mihitsy no amboarina am'izay fotoana zay efa voafehitsika daholo ny vola tahiry ianao mampiasa mpanjakana anao de anao trano de mahazo manao trano anao vola mazava fa raha ohatra ianao ka hoe nanao épicerie indray ianao any ambadimbadika any de tsy mety le fiainana raha vao informel daholo ny zavatra rehetra fa ty zany de formel daholo ny zavatra ampiakaritsika indray ny antso manaraka de toizatsika ihany ny fanazavana mifanaraka am'izay ndao ary manao any miaraba indrindra ndao ary mahino anao zay mahafinaritra zany mahafinaritra nareo zany tsy de nidikevitra ny vahiny ary hitako hoe torohevitra le mazavatra hoe psl oryvamana zao le psl miatiny zao misy le zao mpiasa fakara raha vatraika aby izy tonga de le raha zao le tamany fa zany anaovany activité zany ohatra hoe manao poulet visserie izy apititelo de efa mba azo de avy eo izy mitombotra zay ohatra zay de hoe miteso araky zao de raha teny araha te fa tsy mety za psl zany ary le fitenenana hoe tokony anova psl ny io lorana psl misy atao amin'ny malagasy de io zany tokony ampitoka hoe ahoana zany no ampiaserana fampantona amin'ny psl zany fahavana psl zany tena ezaka miaingana ny fahampianarana satria zay olona miakatra amin'ny tompirabona mandraikitena hoe tokony hiova toetra tokony hiovana toetra le psl efa misy io zany io zava-misy atao Madagasikara ary za manaiky tena raty psl zany fa io aloha zava-misy de ahoana na aplikerana io ampantona amin'ny firenena fa raha io no tapatalana isaky miakatra plateau hoe iova psl ty miova tsony raha misia fa io no ampiarina aloha zany de io no atao de ampantona zany fa zaho ny fahavara zany ezaka mahasady faragreta zany ary tena miaingany amin'ny fampianarana miaingany amin'ny religieuse ihany fivavahana rehetra zany tokony manovany psl fa hoe miakatra amin'ny plateau io anao de hoe tokony hiova psl ty vita zany io ianao le miakatra eo plateau io hiova psl fahalalako rehefa question tema de fatary efa ory avy gasy ty cartoire fa ary tena misy maky laga hoe kamo gasy zay ndray zany eny zavatra vaovao ne izy ty tsy zavatra vaovao io fa zavatra efa nampiasan'ny fanjanahantany io tsisy mihitsy zany hoe zavatra ohatra zany hoe za ory avamanana fa tsy maintsy alamina ny fananana eto Madagasikara tsy maintsy alamina ka amin'ny andro ny fanjanahantany dia tsy maintsy azavainao ny zavatra rehetrarehetra zay miditra ao aminao raha ohatra hoe vidy omby ianao de mazava tsara hoe tia ny fidiram-bola ny dirana omby na hatramin'izao fotoana zao de mbola misy an'izany fa zany hoe tsy miatra amin'ny malagasy rehetra ny toe-tsaina de tsy maintsy misy mifehy azy ny zavatra rehetra hoe zao ny toe-tsaina tsy fantatra anao nateraka tamin'ny taona firy na tamin'ny taona firy fa tamin'ny taona ny vazaha de tsy misy mihitsy zany hoe olona fonctionnaire ka hivarotra tsy misy mihitsy zany fa manao déclaration zay hivarotra dia mandoa patente zay hivarotra de jerevanao ny fidiram-bolany hoe avy aiza fa isika zao dia mitondra seza avy any an-trano dia makeny analakely de mamelatra fivarotana mivarotra sambosy zany eny ataontsika am'izao aiza ny toetsaintsika no isy zavatra ilamina fa tokony ho fehezana zany hoe hivarotra ianao dia mandoa patente de zay hoe aiza ny patente fa tsy hoe mivarotra ianao de tsisy miditra amin'ny fanjakana mihitsy io zany le misy an'le hoe kaisara sy le inona le oam-pitenena hoe mba ny fanjakana de amin'ny fanjakana de anao ny ianao zany hoe misy zavatra mazava ary no hita raha azoko tsara ma zavatra resanao zany de hoe
io a filazam-panana na déclaration de patrimoine io a zay mazava fa tsy osoko a dia ahafahana misoroka amin'ny mpahamibetsaka le resaka kolokolo le manahirana be am'izao fotoana zao io manahirana be ary tsy fantatra anao na aiza ianao mipetraka na aiza fa raha eto Antananarivo zany renivohitra de zao ny fandehana eto za mipetraka eto Antananarivo avy any Ambositra de miasa eto a de miantso ny havako a de ndana mivarotra iry zao mandeha de io havako indray a miantso ny havany dao zao mandeha de tsy hitanao mihitsy fa feno le Antananarivo misy ny kamla misy ny fetsifetsy dia le havany mivarotra ireo manome vola azy indray rehefa avy eo fa tsy zany ny fiainana tamin'ny taona 1970 tsisy ny varobarotra foana zany tsisy nanao afera zany tsisy nanao an'izany hoe za zany famerana ny madinika tsy maintsy ferana ny zavatra ho azon'ny olona tsirairay vao milamina ny firenena tsirairay hoe fantatra hoe zao ny zavatra asany ohatrany manahirana ny olona matsy rehefa marina de hoe ory avamanana ianao ory avamanana hoe raha mba ohatra ve zany za zany mba piasa ohatra hoe manana asa fidiram-bola de mba afaka mba manao aona filazany teo ohatrany hoe poulet de chair kely de tsy azoko atao ve zany le izy fa tsy maintsy mijanona am'le zany hoe le fiainanao zany a eritreretinao ohatran'izao ihany fa le fiainana rehefa vita ny déclaration de patrimoine dia zay zao ny asanao de io ny asanao tsisy malahelo roy avamanana io fa le avamanana indray ny de angalariny zalàndra io fananany rehefa manana izy rehefa avy eo e ka le isiny ny filaminana zay a no anaovana an'le rafitra fa tsy hoe za anao épicerie de vidy poulet de chair de anao tsy fantatra tsony zay zavatra misy am'le olona de manjary le mpangalatra mikorotana le firenena de mpangalatra fa izao na ny omby azy jerevinao am'ty déclaration de patrimoine ty fa na ny omby azy de tsy hoe nangalatra omby izy de nampidiriny eo ambala de namidiny avy eo fa ny omby eo ny tena galatra zava-dehibe amin'io a de ny filaminan'ny biby ny arenanao zany ilamina omby a efa mifantatra ny fokotany hoe ty manan'omby ty zao ny ombiny fa tsy hoe angalatra omby de tsy afaka androakomby mihitsy ianao rehefa raha ohatra ka hita fa tsy nanan'omby ianao de varotry omby any an-tsena nefa tsy manan'omby de alaina le rôle anao aiza le rôle alefatsy ny rôle anao hoe de hita ao a fa tsy manana omby kory ianao de ahoana ny varotanao omby any an-tsena nangalatra ianao de avy de any amin'ny gendarme aloha anao manome fanazavana amin'io fa le fiainantsika hoe iopekosy ohatran'izany a mbola kelikely zany fa raha ohatra ka misy olona ministre anao déclaration de patrimoine izy kanefa rehefa avy eo izy lasa hipetraka any an-dafy de magaga hoe ahoana ny azahoana hipetraka any an-dafy manana vola ohatriny ianao karaha manao a 400 ka 200 millions na 1 million rotaony ianao ny teo tsy mahazo milliard akory ny zavatra ataonanao de fantatra daholo le olona rehetrarehetra am'izay ny fiainany fantatra daholo de milamina ianao mandry vo mivato anao tamin'ny andro frantsay ny ka tsy misy an'izany hoe angalatra viditran'olona na anao zavatra ohatran'izao zany vo mietsika ny vola anao de efa fantatra de raha menao zany zao mpianao tsika tsy fantatra raha isy metraka fantahina zany ke docteur Fondosoa de ohatrany hoe ohatrany aloha ihany tamin'ny andro mivazaha zany ohatrany hoe zany zany izy hoe le amin'ny vazaha frantsay ohatrany fa mierimerinao matetika manana modèle mpiarahamonina mety ary ndazoloha resy ty antso ty de toizantsika eo zay miaraba toko allo manao any verina ihany aloha ay ndoary satria zana hoe kafo vasy ny andala raka ianao hoe riala motary ary amin'ny telo maray fa efa pelolona miasy le gasa eto ambony tany aloha zany raha mijery ny gasy tena miasa ty ary miasa ma lazaina zany tena gasy tena mitasa mafily eto ambony maro manarakaraka zany andeloha esa zany imalta tanany miatrangavela petroky tanàna zany ty zany mba analyse za manokany ty misy mitoverita tsy manina tsy misy mitoverita fa eo raha vita talanjay any raha vela zany tiranao papapolitisy kalana zany veriny fa papatora zany le zavatra ataotao zany fa ny tena nataony teto amin'ny fireneny ty de gérer any miaravalomany hoe hoazy miaravalomany nandroa andeho any am-piangonana miaravalomany iny gérer andeho any vesere miaravalomany de iny
iny zere fa raha ny manao fombankina zany a ohatra tena tika karaka be fampasoratana manao manalizy le zavony misy afatsy misy natao afaka zery any zaravaloma totra betaka anareo ny verina kely am'le zavatra resana zany a hoe isika io a dia mila manana modely na fiarahamonina mety hoe modely mpiarina zay tsy de tena hoe vaovao loatra fa efa niainana ihany fa isika zao nohatra raha hoe lalambe zany de nialan'le lalantsika de io mikorotana be io le fiarahamonitsika raha azoko tsara zany ny fanazavanao de hoe aleo arindra de mifototra am'le hoe adidy sy andraikitra dia zay adidy sy andraikitra zay de misy lamina apetraka de zavatra anankiray resahanao zany zao mikasika ny hoe ny olom-pirenena rehetra feno taona 20 taona miakatra de mila manao fanambaram-pananana ino no ahafahana manao ny manasokajy am'le hoe klasy sosiala zany ity le mahantra ity le atonotony ty ohatra zao a dia ny ataontsika hoe nietra moa zany nietra mifanaraka an'izay de arakaraka ilay fananana iny ihany koa no anarahana le hoe misy zavatra ohatrany mampiaia de anokafana le fanadidina tsy haiko any am'zadarmiri moa zany voaresako matetika mikazay raha azoko tsara aloha zany a de zay le zavatra resahanao io zay le izy zay ny zavatra resako fa izy ty moa mbola tsy vita le fanazavana fa tonga le téléphone fa rehefa vita le déclaration de patrimoine de ivoaka le rôle de voaka le rôle 20 taona miakatra de mahazo rôle daholo de na hoaiza ianao na hoaiza de tsy le hoe certificat de résidence tsony no iasa am'izay zay anaovana kolikoly certificat de résidence fa rôle ny hoentinao mandehandeha de hoe aizany rôle anao vo mitranga ny rôle anao amin'ny ordinateur fotsiny de fa avoakanao io le rangaty avy any ananina ty ny asany inona ny ataony ity de zay de fa hita zay le rôle le ino ty izy tsy misy certificat de résidence tsony voalohany zay faharoa tsy misy liste électorale tsony io de ny enregistrement timbre na ny contribution directe ny angatanao anao fifidianana afaka tapabolana avao ny liste ny voaka malagasy de avoaka ny liste zany hoe efa mifandray am'le digitalisation resana zany efa vita ao anatina base de données zany vita ao anaty base de données voaka ny liste tsisy an'izany hoe angala bato zany tsony itona miaramila very anao ino ty izy karapan'olom-baro be avoaka ny contribution ny liste ny mpandohetra io mpifidy tsisy olona azo atao ambonin'io tsisy tsony certificat de résidence de za milaza aminao raha alina de mahazo certificat de résidence reo vahiny mitovoloko amitsika mahitimaity eotra atsika ny anarany fotsiny ny hafahafa raha alina de mahazo certificat de résidence de mahazo karapanondro de mahazo lasa miditra fonctionnaire de lasa ministre aza ny farany sasany fa rehefa tonga zay tsisy idirany zany tsony fa certificat rôle na hoaiza ianao na hoaiza de avoakanao le rôle ary raha misy olona tsy akaratra zany taloha tamin'ny andro vazaha hoe io tsy akaratra de tsisy olona apiditra azy atrany mihitsy fa